Mbola kely isika dia nampianarina nanao lakozia, hikarakara ny ao an-tokantrano, hiatrika fiainana ary hikarakara zanaka. Tsy voatery nandia fianarana na koa ny fanaraka asa. Hany ka sarotra izany manana ny ampy izany. Soa ihany fa mbola misy ny olona mikarakara na eo azy izany. Zaho zao ohatra nahazo fiofanana manokana mikasika amin'ny fampianarana fototra, fahaizana manoratra, kajy, fikarakarana solosaina sy ny fampiasana internet. Ary isaorako manokana ny Maison Digitale mangamila amin'izany. Amin'izao za pare mitantana fiompiana koa manatody lava zao, ary lasa misy fahafahana mampifaly ireo zanako. Hitokana Maison Digitale any Tuléar sy Marivoay ary be fandriana varatra ny Orange amin'ity taona ity. Mitovy amin'ireo 700 efa misy manerana ny nosy. Natao hanampy ireo vehivavy malagasy ho any amin'ny faharavantena ara économique izy ireny. Orange.